tianareo ve ilay couronne kelika? Nisy nahatsara anazy mihitsy fividianako ity couronne vaovao ty Fikodana zanagasikara rehetra dia vaovao tsara foana no omena anareo dia ny hoe tsy tsara moka izany. Vaovao mandreraka kay. Salin'ilay olo tiako anefa izy tena mbola tiako. Mafy an'izany tena mafy. Tantaraina ilay izy dia hoe mba eo ihany fa iainana tena aleo zareo hoe tena miaina ny tontondry, miaina ny felapelaka be ohatr'izao sy tontondry sy vaky rà sy marary ny vatana toy izay hoe ianao ny sarahan'ny olon-tiana ary ianao ampijalian'ny olon-tiana. Ilay izy nefa tsy maintsy lalovana e. Inona no tokony atao raha ohatra ka tena mampijaly anahy ny olon-tiako? Ho an'ny vehivavy izany aloha, lehilahy mampijaly. Alaina ohatra raha mbola mpianatra ianareo ka indry mampijaly indry ilay olon-tiana dia aza mitomany an'indry. Nareo nge mbola samy zaza e. Mbola samy zaza ianareo roa dia tsy mila mitomany an'indry. Izy sady lehilahy tsy miasa, ambon'izay izy lozany mampirafy ihany koa dia inona no hitomany indry anazy? Mbola samy mpianatra nareo roa, mivadibadika inge fiainana e. Firy taona iarahana eo ianareo roa avy eo tsy maintsy mbola taratara misimpahafa indray fa tsy mety intsony no ho ao anatin'ny eritreritra. Betsaka ange izany e. Ato izy izao manome toko be an'ilay sipany ato ary nefa izy manana vady ary ambadika ary iny tsara petraka mahazo vava ratsy isan'andro. Toetra ratsy ny lehilahy izany. Ka raha ohatra ianareo ka raha mbola latsaky ny lehilahy tsy matotra izany. Farafambany 5 taona ny lehilahy eo manomboka somary matomatotra. Miakatra 30 taona izy vao eo vao manomboka azoazo kely ny toetrany. Fa raha latsak'izay mbola sain-jasy. Ary raha miditra ao anatin'ny tokantrano ny lehilahy amin'izay fotoana izay indringa tsy maintsy mijaly satria lehilahy mbola tsy nahavita fiainana ny vadindry. Tsy maintsy andeha hiodikodiny an-tseroa izy no fiainan'ny tanora. Fieritreretany hoe mbola revy ihany ny fiainana satria tsy inona? Mbola tsy afa-po tamin'ny fahatandroana izy. Ny fanambadiantsika malagasy amin'izao nge mampalahelo lasa miroso loha loatra e. Tsy mandalo fahatandroana ny olona fa tonga dia hoe zaza dia miala sakany tonga dia olon-dehibe. Tsy mety nefa ilay izy. Isika vehivavy afaka mandefitra foana hoe mety ilay izy fa ny lehilahy tsy manaiky. Inona no atao indry ary mba hampiova ilay lehilahy e? Lehilahy aloha raha mampirafy dia indry tsy afaka hanovana azy mihitsy efa toetra ratsy eo. Fa indry no mila mandinika momba indry aloha. Inona ny sandrisaina lehilahy tsy mieritreritra indry? Voalohany indry dia mila mahaleo tena. Izay ilay teneniko foana. Tsy mahazo miraikitra. Ndrika miraikitra e. Eo izao nareo samy célibataire dia vao tsy mandefa message kely ilay dia eo indray mitomany. Maninona koa tsy handefa sinila message. Vao maika izy tsy handefa message amindry. Indry ara miraikitra. Izany nge no atao hoe miraikitra e. Avy eo indray ohatra connecte ta Facebook dia tsy nampileo j'aime sany anako fa ahoana koa. Aminay tsy nampinela j'aime. Vao maika izy tsy hanao j'aime ny sariny lahy. Dika inona koa moa izany? Raha ohatra indray izy io izao ka hoe taraiky izy vao niditra ny trano dia tonga lahy tokony indry dia vazavaza. Misy hoe tena vao miditra ny trano fa nakaiza ihany tena e. Ho hitandry tsara fa mandritra ny 2 volana izy isan'andro vao maika amin'ny 2 alina izy vao tonga ny trano ao hanao fanahiny satria fantandry hoe miraikitra ary hitandry hoe tia anazy. Ambon'izay ihany koa izy manararaotra ilay izay nge ilay olombelona. Rehefa tena tianao dia manararaotra ny fahatsoranao ilay olombelona. Dia tsy mahazo manao an'izay intsony izany ndry. Esorina daholo izany toetra ratsy izany. Fa ny vatandry jerena mitady asa aloha ndry. Indrindra olona tsy misy asa e. Ilay ry koa nge tsy misy asa e. Dia inona izany? Raha hivady eo ianareo dia ny anareo no be indrindra. Natao voalohany mitady asa indry dia mijery ny vatana momba indry. Avelao aloha hoany izy. Raha tsy manao j'aime sary eny Facebook izy tsy maninona izany aza miresaka. Tsy mamaly message indry izy adabo ihany koa aza mamaly. Ho hitandry tsara anatin'ny 2 volana izy jereny indry hoe lasa tsy miantsoantso. Jereny indry hoe lasa niasa. Jereny indry hoe lasa tsy mipartage Facebook intsony. Tena lasa matotra ilay sipako. Manontany izy hoe fa maninona indry izy tahito dia eo indry miseho milay indry. Izaho ilay izy
Za le tsy misy asa tsara tiako atao fa za zao tena andeha hividy zavatra aho fa misy zavatra tsara be tiako vidiana ary tena sady mahasoa anahako ilay izy fa tena ilaiko ilay izy. Dia zavatra ilay tsara vidiana indrindra tsy voatery hoe akanjo na kiraro fa ohatra hoe tena hividy an'ity finday tsaratsara ity zako mba ho tsaratsara kokoa ny sariko misy projet tokony ataoko resaka photography dia ho ataoko ilay izy amin'ny resaka asa. Tonga dia kiran'ilay ry oely angasy mba mahay be ohatr'ity avy eo izy avy eo tonga dia lasa tara be ndriko ndry olona mahay be ohatr'izany dia mba mahafinarina dia ahoana anky izany ry piso tsara anky izany sao dia mba tokony hiaraka amin'indrika izahako hitandry izany fa ndry miandry vasoka foana ireo fianary izany ilay mivady mitsaly be na 10 taona hiaraka eo ary tsy alay mivady izany ndry noho izany hoako izay ilay miraikitra loatra ndry miraikitra tsy mahazo manakaikaiky anazy lehilahy ange mila ilay zavatra mba hoe manana fiaina manokana koa izy tsy zazakely izy akory ka raha andry manara-body eo foana ndry arakaraka ny ataondry manara-body vao mainka izy lasa mandositra dia izay torohevitra ho an'ny tovovavy rehetrarehetra izany na ny olona vao miala sakana ary dia mila mianatra an'izany koa ndry ny tena ndry jerena voaloha fa tsy ilay lehilahy na rehefa tonga ny fotoana mandroso ny taonanareo roa tsy maintsy misy foana mivady ary tsara raha hoe amin'ilay famatorana ange zareo miditra amin'ny tokantrano mba miadana ianareo roa fa tsy ilay atao maimaika aloha loatra dia avy eo tonga dia ao an-tokantrano ange tsisy raha vandina indry no mijaly voaloha satria tsy nilery tsy ho matotra mihitsy dia izay courage foana ho andry piso dia miezaka amin'izay ndry mitady asa manao fambatonty sy mpamanindry amin'izay ilay ry tarandry avy eo